Tsy maintsy arenina ireo fomba fanaotsinety teo aloha hanarenana ny Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana. Mitaky finiavana sy fahasahiana nefa izany satria matoa tsy vitany teo aloha dia tsy nisy ny fijerena ny tena tombotsoa-pirenena fa ny fitiavan-tena ny nanjaka. Mbola tsisy mpitondrana sany ny teny inona moa ny teny mpandraharaha matanjaka anankiray amin'ny resaka jiro ao Madagasikara ohatrany nataoko reo mbola tsisy nasa misy dikany teneniko zany. Misy dikany matoa le olona tsy mahasa hatramin'izay misy dikany. Fa maninona ary aminy nanao an'iny? Sa ve za te hamono tena? Sa ve tiako ikorontana io fitondrako? Raha mieritreritra an'izay dia tsy asa mihitsy. Fa tsy maintsy miroso, tsy maintsy mahasa. Zay fahasahiana zay ilaiko fanohanana avy amin'ny vahoaka malagasy. Tsy ny tombotsoko ny anaovako an'ireny. Raha ny tombotsoko nangina dia navelako ny jaly eo ny vahoaka malagasy. Aiza moa ny ekenao an'izany hoe ao Toamasina izy tokony fournir 32 mégawatts. Ny besoin Toamasina 26 mégawatts. 26 mégawatts. 32 ny tokony fournisevany ao anatin'le contrat. Fa saingy izao, le contrat misy misoratra hoe 65% io tsy maintsy payeva ny jirama amin-jareo na inona zavatra misy, na inona zavatra misy. Contrat efa teo, efa mataonany zany. Dia inona ny ataon'le société? 14 zao ny omeny ao amintsika miteny zao. Raha tsy 11 akory izy zay, 11 mégawatts ny omeny. Zahay efa miezaka mameno, mividy groupe lafo be. Tsy haiko eo amin'ny 6 mégawatts angamba ny fenonay zay. Nantenainay mba hoe raha manome 20 izy na 22 dia plus n'le 6 omenay dia efa 28 dia milaminy Toamasina. Non, vao lasa kely zay dia nampidininy 14 ny azy. 11 izy ao amintsika miteny zao raha tsy diso 11 mégawatts. Satria maninona? Jirama tsy maintsy mandoa foana n'le 65%. Na dia 11 ary nomeny tadio fa 32 mégawatts ny azy raha 50% zay firy 16 mégawatts. Zany hoe raha 65 izy mety tafakatra 20 mégawatts. Raha io 65 mégawatts io fotsiny, io 65% io fotsiny no nomeny, zany hoe 20 mégawatts efa tsy nijaly Toamasina. Plus n'le groupe nomenay efa feno le 26 hatra 28 mégawatts efa nilamina Toamasina. Tsy izay ny zavatra misy fa 11 nomeny. Ary izy tsy mivaky loha satria jirama tsy maintsy handohan'le 20 mégawatts aminy foana. Noho n'inona noho n'le contrat. Mbola raha inona voakanay fa mbola hivoaka eo ny sasany. Dia nareo very voaka malagasy mieritreritra hoe ireo olona reo ve ho faly amin'le ezaka sy fahasahiana ataonay. Tsy hanao tous les moyens ve izy hanakorotanana anay. Za tsy manao hoe le niteneniko no hanakorotana. Fa zay mitovitovy amin'izay ka zay. Dia raha manaraka azy nareo dia iza ny mandresy. Tsy avela ho tompotrano miono amin'ny raharaham-pirenena ireo malagasy aty ampitan-dranomasina, amporisihana ny fandraisana anjarana izy ireo amin'ny fikoanan-doha-pirenena sy ireo fotoan-dehibe rehetra ilan'ny firenena azy ireo. Tsika zany tsy nangataka fanampiana avy any ivelany hoe anaovanay n'le concertation fa volantsika malagasy no fa voninao anaovana an'io dia manampy raha hanampy ny avy ny bailleur manampy anay amin'le izy fa zay mino fa ny vola fanatokanao ampy anaovana ny concertation nationale. Ny FFKM moa zao mitady QG izy dia mbola anatin'ny mitady an'izay zavatra zay zahay hoe aiza ny QG iasany FFKM. Dialogue politika moa ny anankiray lehibe andrasana koa. Efa nahita nareo ny fiarahanay telo mirahalahy tamin'ny Mali, ny filoham-pirenena voafidy Rotota niaraka amiko. Iny zany efa ataontsika hoe fanombohan'ny dialogue politika iny miainga amin'izy mirahalahy aloha satria izy mirahalahy no ataontsika hoe ray aman-dreny be ny firenena io efa filoha teo aloha dia tsy maintsy apetraka aminy hoe inona ny atao dia mbola miara-handroso mbola hiverina iresaka moa zahay telo mirahalahy. Dia après n'izay vao mahita hoe ahoana ny fomba hitondrana an'izay fifampiresahana zay. Fa raha mandeha tsara dialogue politika tsy misy tokony ho ahiahina ny avy tany io
décembre 2027 vita na hatramin'ny fifidianana ihany koa ary andalam-piresahana amin'ireo manam-pahefana sonoany sidina mampifandray an'i Madagasikara Chine mivantana tana Guangzhou moa zany zay le izy amin'ny ankapobeny fa ho resahantsika tsirairay eo zany aloha mikasika an'izany fa eo koa moa raha any Tsimbazaza sy ny Jirama zany no dia mbola tantara amin'toy io vava be mihitsy zao mifandrawandrawanao zay mihitsy satria tena io zany ny fanadidina parlementaire zay mbola ataony dia aveo koa mbola mafy ihany koa ny teo anivon'ny Jirama zany nasehony tamin'ny alalana Ayamo zany le izy manoloana le nitranga nisy hoe misy ifandraisany tao anatin'ny fanambarana nataon'ny filoha hoe tamin'ny tapatapaky ny volana teo mikasika ny raharaha Unelec moa zany ary mbola nitsindrin'ny filoha tamin'ny fionana tamin'ny diaspora tany Egypte ny amin'ny hoe zany nasany teny mihitsy izy anarana orinasa anankiray mikasika ny resaka hoe raha amin'ny Jirama io raha ohatra ka raisina aloha mikasika ny raharaha Jirama ndray mato Constant Revelson mikasika ny raharaha Jirama iny fa resakitsika teto foana io hoe misy azo matanjaka anao ny fitondram-panjakanao ary ny resakitsika afara moa dia hoe ka efa misy an'ity anao enquête parlementaire ity moa mba ny vavabe sy ny fahavononana aloha dia henontsika rehetra fa apoiro ohatran'ny navoakan'ny présidentan'ny fanavoazana apoiro ny lafinjavatra teknika hoe zao ny paika teknika ny paika nanaovany atsika na mpikatso atsika rehefa tsy mandeha amin'ny sitrapony ty mahatonga atsika hoe tena kendany mihitsy tsika amin'ny ara teknika apoiro koa ny resaka amin'ny ataratasy amin'ny zo amatsaty eo amin'ny fifanekena rehetra ny fifanekena ny contrat aiza le contrat tena manakenda sy mamono atsika tsy asa iny ny resaky ny présidentny fanavoazana manko dia hoe nahoana no tsy nisy ny teny tonga dia ny apanga mahitsy ohatran'ny le fiampanganana ataony ary marina zay rehefa resakitsika hatramin'izay foana présidentny république zao angehoa na dia atao hoe pana vazara présidentny république zao nefa sany teny tamintsika hoe za dia hidina any ty le teny hoe midiny fotony ty aloha dia efa mahatsikaiky hatramin'ity république faefatra ty za dia hidina any ary tsy miala tany raha tsy voavany olana dia tsisy olana voavany dika nisy mahery noho ny présidentny république zany tao ka any zany mba tena antenaina sy andrasana amin'le parlementaire manko angeha raha miohatra amin'ny fitsarana malaladalaka ihany izy na hoe ny any amin'ny fanapahan-kevitra opportunité zany hoe izy mety tsy voafefe an'le hoe ny ara-pitantanana sy ny lalàna tsotra fotsiny fa any amin'le hoe nety ve ny fanapahan-kevitra tamin'iny sa tsy nety ny fanapahan-kevitra tamin'iny somary afaka mampiditra resaka politika kokoa izy ka tokony malalaka koa izy fa dia mba hamoay aminay inona ny lalam-panadiadiana ataonareo sy ny sisa fa manjary le mitreritrerinao micro fotsiny zao aloha mbola henonay milaza manana enim-bolana moa zareo zany anaovana an'ity fanadidiny ity ary tamin'ity herinandro ilo hoe nisy fidinana ifotony teny amin'ny toera-ity izy teny amin'ny toera-pamokarana herinaratra teny ambomanambola reo zareo mpikambana ao anatin'le vomiera ny tarihan'ny foloany bety rakotony aina zany tamin'ity herinandro ty dia hitantsika eo zany niaraky ny nambara teo satria zany dia antony isin'ny fitokisan'ny olona misimisy kokoa mbola resantsika mikasika ny fevera fa isan'ny raharaha sosialy nibahana be koa tamin'ity herinandro ty aloha Constant Revelson mikasika n'ilay hoe mpiasam-panjakana tsy mpiasam-panjakana misitraka ny zo amin'le hoe tambina ofatrano ny teo nivon'ny commune moa zany zao ny tena nitratsehatra zany tamin'ny alalany ataontsika hoe ny syndicat dia nisy antsika nataonjareo tamin'ny talata dia vao dia ny alarobia moa zany namoaka fanazavana ny teo anivon'ny ministera ny antitany sy ny fitsandraram-pahefana tamin'ny alalan'ny ministra ary narahana ny naoty zany na teny mita atao anatin'le izy ohatrohatra zao no fipetraka io zavatra io dia
teo anivon'ny commune moa zany mpiasa zay dia mamehatra amin'ny zoma matsintian'io ty zany dia omaly ohatra nisy fivirina ndray zany teo amin'ny syndicat sy ireo mpitatana anivon'ny commune ny délégation manokana zany ny filohan'ny délégation moa ohatra ny tsy teto toerana zany fa ny lefitra faharoa no niara-mivory tamin'ireo syndicat dia nisy fanambarana ny ombonana ny navokany zareo tamin'ny maly fa hoe miaty aloha zany ny fitokonana kasaina ao atao ny mpiasa io zany fa toy ny fampidiniana dia manao tatitra ny syndicat amin'ny an'io zany amin'ireo mpiasa zay tsy atery ary tsisy fampikatsona ny asa amin'ny ankapobeny zany zay ny zavatra nisy tao anatin'ny ataontsika hoe tao anelanelan'ny talata ka hatramin'ny omaly alakamisy mikasika an'io indemnité de logement moa zany ny tena indemnité de logement engany ny syndicat zay anao tatitra ka maniainy koa ary tatitra ny fandraisan'ny sarababen'olona n'le zavatra ataony za zao dia niaino mihitsy ny larobia lakamisy niaino mihitsy miaino amina radio niaino ny tato amintsika tato dia hita hoe reny ny fiatraikany sy ny fandraisan'ny mponiny eto amin'ny commune n'le izy ny resaka ave moa tsara ny mitaky fanatsarana fa ny mpiasan'ny commune nge tsy hoe personnel encadré ny fitondram-panjakana hoe fonctionnaire raikitra raha tsy zany reo dia azoko naafektena nakany anosobe na nakany ana fa misy mpiasa sata manokana ao amin'ny commune misy ihany ny fonctionnaire mpanjakana ohatra fonctionnaire rehetra zany hoe tafiditra amin'le any iny fa misy dia miankina amin'ny commune sy mifanapahan'ny commune ny momban'ny karama ny momban'ny zo isan-karazany dia engany eo voatatitra arak'izay le tatitra amin'ny mpiara-miasa aloha hita moa zany ny fivoaran'iny ny mety ho zavatra manahirana raha commune hoe tiana ho velona ary tia renivohitra tsy maintsy atao velona ary tsy maintsy atao matanjaka tsy nahafeno ange ka tsy nahavita efa ela ihany zay nahalalana hoe teo amin'ny 7 miliara eo ny tetibola tsy tateraka mihitsy tsy manana farany teo zao 7 miliara ariary mahery eo zany zay ny tetibola taona ny atsasak'izay ara atsasak'izay ara tsy tafiditra ka dia efa loha samy mahalala an'izay daholo tsika rehetrarehetra ny mila fanapahan-kevitra ihany no hoe ahoana makaiza amin'ny fandanian'ny commune ie za tsy te resaka hoe tsy amefana fotoana ny sampiasa fa dia hita ihany moa isaky ny misolo mera na misolo PDS na hanina dia vokatrizay rehetra zay efatra arivo moa eo mpiasa zao nefa dia io tsika menakavy aloha samy mieritreritra amin'ny vondraboaka-paritra zay moa ataontsika anaty finositana fotsiny le hoe Atsirabe aloha dia isany misedra olana koa amin'izao fotoan'izao satria olo-tokana sisa zany ny tanàna dia ny lefitra faharoan'ny ben'ny tanàna satria ny ben'ny tanàna teo mitombo toerana nametra-pialany tamin'ny 1 Mey 20 Mey indray nodimandry indray koa nefa ny lefitra fahatelo dia voatendry amina toerana ho taleparitra nefa ny Atsirabe dia tsy manana secrétaire général ihany kosa le secrétaire général tao zany nirotsaka ho fidina ho mpanolotsain'ny tanàna dia lasa président conseil municipal izy amin'izao fotoan'izao tadidiko tsara tamin'ny 20 jona tamin'ity taona ity moa nisy le fanadiovana fobe iny efa nisy resaka ho tendrena tsoela ny PDS na Atsirabe itsika zao ty 1 Jolay mbola tsy voatendry omaly nisy triniaty tany tany an-toerana zany nilaza fa dia ho tendrena tsoelaka dia miandry an'izany Atsirabe satria misy fiatraika angoavana satria na resaka fabidinany raharaha famoam-bola dia misy papaika tsy maintsy arahany reny satria dia misy hoe ordonnateur misy olona efa voatondro anosony an'izany ny olo ben'ny tanàna moa zany mazava loatra ben'ny tanàna no afaka manosony famoam-bola kanefa no tsisy zany le izy dia lasa olana be mampikatso raharaha ataontsika ao anaty parenthèse fotsiny fampatsaivana fotsiny afaka hitadany lalana teo manko ny navoaka n'le syndicaliste hoe alazao anay aloiny roa sa aloiny telo le any ny tena fipetraky ny olana angambany ho an'ny tanàna rehetra mahatonga lava resaka kely amin'lisy fa tsy hoe Antananarivo rery ny mpiasan'ny commune sy ny zay mpitatana rehetra amin'ny commune alao mba
hitadiny lalana ahatonga ny fifampitondrana sady mahasoa ny mpiasa no indrindrindrindra mialohan'ny zavatra rehetrarehetra mahasoa an'le raharaham-bahoaka ray commune manontolo zay ny antony anaramana an'le mpiasa. Isan'ny vaovao anamarika ny teny io ty indrindra amin'ny tolakandro araka ny nambara teo dia ny lalona-pitokanana le lalana le bretelle area Ambatobe moa ny anankiray zany a dia ny faharoa le flyover rehefa miresaka an'ireo zany dia misy aloha zany mba andaniny hoe tena mampatsiahy zany tsy zavatra vaovao ataon'ity fitondrany ty nefa dia manohy tsisy vaovao mahazo mitanisaniisa fotsiny zay nofinofiny ake mpitondra dia mitanisa na tsy ataony ary zay le manara-penitra mbola voateo mamasina vonanao propagande le IEM mange lenga rajoelina dia efa nilaza hoe anao inona ty lalam-by mandeha ambany tany ty anao métro dia anao tramway dia ohatran'izany eo koa izy dia efa milaza hoe fa eto zao ny vice président ny Airbus dia niraketina moa fividianany Airbus ny tiako lazaina dia zao le manara-penitra tamin'ny rangahy iny a dia tononona fotsiny tena tononona fotsiny eo ampanofisina paradisany olona dia le manara-penitra koa dia hoe rehefa tena eo le mpanao bizina momba an'le izy dia tonga dia raiketina na ovanina io na tsy ovanina dia reny izy reny trano manara-penitra eraky Madagasikara rehetrarehetra reny. Dia le manara-penitra koa rehefa misy ny vola dia tonga dia manatsatoka angady fotsiny aloha efa be dia be no ohatr'izay manatsatoka angady fotsiny aloha ka raha zay tany sainy rehetrarehetra teo aloha teo ny lazana hoe nandeha tamin'ny mpahendre na nandeha tamin'le manara-penitra ry zareo zao ny ankehitriny voatery mijery ny lalana tena hanaovana an'izay tokony hatao ho an'le firenena. Ka zay le flyover zao fahitako azy ary efa talohaloha ary nefa nisy nieritreritra koa ianao efa ela anao flyover avy eto mandika n'ity Antananarivo ty losa misy analakely ty mandika tonga dia anatin'le programme ny zareo koa rangely hoe anao tunnel mampivoapatsakana amin'ny vokatry Ambatomena aty zany efa nisy zany daholo.